mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fahalimena aminao indray eto fotoanany mana isanandro ary misaotra anao hiaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompontsika. Ny Hebreo 12 manomboka amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 7 no vakintsika anio. Hebreo 12 andininy 20 ka hatramin'ny andininy 7. Mazava loatra fa eo ampamaranana ny fananarana zay ampahatanjaka ny sain'ny malemy finoana isika manomboka amin'ny andininy 1 amin'ny 20 ary toy izay fandiniantsika omaly ihany no vakintsika anio. Alohan'izany dia ndeha mbola hiara-mivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny ananana indray fotoana azonay miaraka miaino, miaraka mamakafaka ny teninao. Misaotra anao zay satria tompontsoa lehibe ho anay mandrakariva izany. Ary dia mangataka aminao zahay Tompo, miangavy anao zahay, aoka mihitsy ny fanahinao masina no hiasa ao anatinay. Na ampiteny mpanomponao zay hanambarany afatrao ianao no hampitoetra koa ny teny any ampon'izay miaino nizan'izy izy ary na aiza misy azy. Mangataka izany amin'ny anaranao zay Tompo, mba ho voninahitra ho rery. Amen. Hebreo 12 ka hatramin'ny andininy 7. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Koa hatanjaho ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala-mahitsy halehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hahasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy fakamangidy mitsimoka ampikorontana ka ho voalotony maro, fandrao isy mpijangajangana olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizokiny azo ny anina indraim-bava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandovan'ny fitahiny izy dia nolavina fa tsy nahita zay bebahana izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Fa ianareo tsy mba eo am'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanenon'ny trompetra ary ny feon'ny teny. Ka izanandre zany dia nangataka mba tsy asian-teny intsony izy, fa tsy toany ilay nandidiana hoe ary raha misy biby azo mikasika ny tendrombohitra dia ho toram-bato izany. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy misesy matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho. Fa ianareo kosa efa mbeo amin'ny tendrombohitra ziona tanana an'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy ombialinalina amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lahy matova soratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona masina zay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana zay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela. Tandremo mba tsy ho lavinareo zay miteny, fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny fandavany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tety ambonin'ny tany, mainka fa isika raha miodina miala amin'ilay efa any an-danitra zay nampiororon'ny tany fahiny tamin'ny feony, fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe indray maka koa tsy ny tany ihany no ampiororoina fa ny lanitra koa, ary ny hoe indray maka koa dia manambara ny anovana zay zavatra ampiororoina toy ny zavatra natao mba haharetan'izay zavatra tsy ampiororoina. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana hoentitsika manao zay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana fa Andriamanitsika dia afo mandevina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana.
raha namaky zany tenin'Andriamanitra zany sika riavana dia tao somary sarosarotra ny mandray azy. Nefa horaisitsika reto zavatra telo lehibe reto tsoana avy amin'ny fahamarinana zay ambarana zany soratra masina zany. Fahamarinana telo no jerentsika am'izay ambarana zany soratra masina zany. Ny voalohany de zao: ny tanjon'ny fiainan'ny olon'ny finoana dia ny hihaona amin'ny tompo. Ny tanjon'ny olon'ny finoana de hihaona amin'ny tompo. Ary matoa Paoly nanoratra amin'ny 4:12 hoe: izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitan'ny tompo. De mazava loatra satria zany hahitany tompo zany no tanjony ny finoantsika. Ary raha izany ny tanjony finoantsika de ndeha hojerena zay zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Inona ary ny tokony atao ho izy? Manomboka amin'ny 12 sika, satria ny tanjona de ny hihaona amin'ny tompo, kanefa ny tsy manam-pahamasinana de tsy hitan'ny tompo. Na inona ataony atao am'izao tontolo zao, mety mandovola be any am-piangonana izy, mety manao zao hoe, nefa tsy manam-pahamasinana, de ho izy eto hoe tsy ahitan'ny tompo zay tsy manam-pahamasinana. Mahatahotra ry havana zany, mahatahotra zany. Inona ary ny tokony atao izy? Hatanjaho ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Zany hoe tandremo ianao saokivo raha sendra tratry ny fizahn-toetra, na tratry ny hoe fananaran'Andriamanitra. Ny 112 moa no ahitantsika zany hoe ny zanaka tiana no anarana azy faizina, ary ny famaizana izy dia tsy mba mahafaly amin'ny andro anaovana. Fa rehefa afaka zany de hitanao ny hoe soa ihany anam-pahoriana hitandremako ny teninao. Ko raha mitady raviravy tanana ianao, tsy azo atao ane zany, tsy azo atao ny miraviravy tanana. Hatanjaho ny lohalika malemy, hatanjaho ny tanana miraviravy. So de tratry ny fizahan-toetra anao, mbola tsy mafy noneny Joba neny nentsika, iza amitsika ny mbola niaritra ohatra ny Joba. Joba ne nanao ahoana ny fizahan-toetra ny finoany ao anatin'ny fotoana fimonja, ripaka ny fananany rehetra, maty ny zanany maro, ary vady ny aza nandatsy azy. Fa niemotra ve Joba? Tsia, natanjahina ny lohalika malemy. De inona koa izy? Mandehana mahitsy mba ho modely ho an'ny hafa, ataovy mahitsy ozy ny lalaka lehanareo mba tsy hampipitsoka ny mandringa. Eo ry havana ny tena zavatra manahirana. Ny olona manko na tiany na tsy tiany de mijery antsika kristianina izy. Mazava loatra zany. Na tiany na tsy tiany de mijery antsika kristianina izy. Ary raha vao hita mifampitsoka ny tongotrao, hita vao mibolila kely ny fandehanao, ranona azy ohatran'izao, ranona azy ohatran'izao. Ary zany lazany tompo hoe manaova lala-mahitsy. Aoka andeha amin'ny mahitsy ianao. Ary iza moa zany lalana mahitsy zany? Miaraka amin'ny tompo ane zany. Za ihany lalana sy fahamarena ary fiainao ny tompo. Tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mandeha mahitsy am'izay ataonao rehetra na aiza, aoka ho hitan'ny olona hoe lehilahy marina iny, vehivavy marina iny, tanora azo antoka iny, zatovo azy itokiny izy. Izany no atao hoe olona miaina amin'ny fahamasinana. Na any am-piasany zany, na ny atokantrano zany, na ny ampandehanany zany, na hitam-bahoaka zany, na izy miafiny zany, mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra. Fa rehefa mandeha amin'ny fahitsiny ianao, miaina amin'ny fahamasinana, amasiny ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, bakeo ny tenin'Andriamanitra. Raha nivavaka tokoa manko ny tompo hoe raha io manamasina azy amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana, ny fankatoavanao zay ambaran'ny tompo, izany ihany no atonganao hanam-pahamasinana, fankatoavana zay ambaran'ny tompo. Tandremo koa iso de misy fakamangidy mitsimoka ozy ao anatinareo ao, tandremo. Misy fakamangidy mitsimoka ao anaty ao, tandremo zany. Inony zany?
fiainana tsy mazava, fiainana mandeha maizimaizina, ary zany fakamangidy zany mahatonga fikorontanana mandotony maro. Rehefa tsy mandeha mahitsy ianao fa miatsara velatsiny tena dikan'io. Ao anaty ao kay misy fakamangidy ao, ay ny eritreritra ao anaty ao hafa, ny teny mbola lazainy ny vava rito hafa. Fakamangidy eny zany mitondra fikorontanana amin'ny olona ane zany. Misy olona miaina amin'ny fiatsaram-belatsia, fakamangidy ao anaty io fiatsaram-belatsia io, ary manimba sy mitondra fikorontanana io. Ny olona manam-pahamasinana de tsy miaina ao anatin'izany. Ny fijangajangana sy ny tsy fahamasinana, manalavira ozy ny fijangajangana. Tandremo ozy, fandraho isy mpijangajanga, olona tsy manaja ny masina ao aminareo. Eto ry havana dia ny zavatra ampitahainy mpanoratra amin'ny fijangajangana atao dia Esau. Fa iza moa Esau? Esau ne ka zokony noho ny fidianan'Andriamanitra azy, nataon'Andriamanitra zokony izy, zokony Jakoby izy. Saingy zao ndray andro nono izy de namidiny tamin-jandriny zany fizokiny zany. Ary zay ny voalazany eto hoe tandremo sao ny tombontsoa nomen'Andriamanitra anao amin'ny mahazokony anao, amidinao zavatra tsinitsinina akory. Inona moa zany mahazokony anao zany? Ianao zay fa mino an'i Kristy, ianao lay fa natsanganao zanak'Andriamanitra, tandremo sao de amidinao amin'ny zavatry ny tany zany Ianao mbe efa mba nandray an'i Kristy ihany ianao, efa tonga mpandray fanasan'ny Tompo ihany ianao, de amidinao ny zavatry ny tany zany fizokina izany. Zany hoe olona tonga zanak'Andriamanitra zany anie, zany hoe olona efa manana an'i Kristy velona ao anatin'izany anie, zany anie ka olona efa mpandova fiainana mandrakizay. De izany ve no atakalonao ny zavatry ny tany? Zany ve no atakalonao ny zava-misy ety an-tany? Tandremo izy tandremo. Fa Esau anie raha nivarotra ny fizikiny izy ka na de nitomany mafy azy izy, de very zany fizikiny zany, tsy azo natao ninninona tsony zany ho izy. Ry havana, mampitandrina atsika izany hoe ianao rehefa nanaiky an'i Kristy ianao, tsarovy fanatsangan'Andriamanitra ho zanany ianao, ary noho izany tehirizo zany fizikinao zany. Aza takalo na inona zany fizikinao zany, aza takalo ny arenan'ny tany zany, ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, ahatonganao andeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Tandremo fa mamitaka izao tontolo zao, zavatra mandalo no arantirantiny aminao, anakalozanao ny fiainana mandrakizay. Aza mivarotra ny fizikinao, ho ny voalaza eto amin'ny Hebreo. Fa ny fahamarena faharoa zay tiana hodinina ihany koa de zao: efa eo an-tanan'Andriamanitra ny an-danitra ny mino, ho ny andininy 2:20. Ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona de Jerosalema any an-danitra. Ahoana hoe zaho mbola mena eto ambonin'ny tany ity ve de fa any an-danitra tokoa? Marina ve zany? Ary nahoana no any an-danitra? Ampitahainy eto manko no hoe ny tendrombohitra Sinay sy ny tendrombohitra any an-danitra. Teo ny tendrombohitra Sinay manko niona ny Mosesy tamin'Andriamanitra, saingy tamin'izay fotoana zay de i Mosesy ihany no mbola nahazo niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra, fa izay olona mikasika izany tendrombohitra masina izany de natao maty mihitsy izy. Ary na biby aza, no 20 hoe raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra de otoraham-bato zany. Ary na de Mosesy aza de niteny hoe matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho, matahotra ny fionana tamin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa ianareo ozy, ny voalaza eto, ianareo ozy tsy any amin'ny tendrombohitra Sinay intsony ny ionanareo amin'Andriamanitra, tsy antsony, fa ianareo de fa afaka miona amin'Andriamanitra ny an-danitra amin'ny finoana, satria efa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo, ho ny 20. Fionana fifaliana sy fiangonana na ny laha-matoa voasoratra ny an-danitra ao amin'Andriamanitra mpitsara amin'ny marina ny olona rehetra. Efa any ianareo, efa voasoratra any ny anaranareo. Inona ny fifalianao mihoatra noho izany intsony?
ary tsy ilaina intsony makany amin'ny tendrombohitra sinay, tsy lalàna intsony fa ny fahasoavana zay nitondra antsika nazavain'ny Hebreo, nitondra antsika ho any anatrehan'Andriamanitra. Efa eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ianao lefa manana ny anaranao voasoratra ny an-danitra, satria efa tonga zanak'Andriamanitra noho ny finoana ny Kristy, efa any ny anaranao ary tsy misy tokony atahoranao intsony. Ho zava-dehibe aminao zany. Moa tsy efa hitantsika taloha ve ny hoe manatona sy zay fiandrianan'ny fahasoavana? Tsy zany efa hitantsika tany amin'ny Hebreo 4:9-10, ary zany ny tena fifaliana ao antsika, mba fantatrao moa zany tombontsoanao zany, ianao io anie na de mbola eto ambonin'ny tany ianao, eo anatrehan'Andriamanitra ianao, lay Andriamanitra nanangana anao zanaka noho ny finoanao an'i Kristy Jesosy, ary noho izany tsy nitendrombohitra sinay intsony. Ndray mandeha ary havana de nandre hoe eto ty ny taratasinareo de ataovy ao anaty valopo de hoentina any amin'ny tendrombohitra sinay de ho valian'Andriamanitra. Tsy tendrombohitra sinay intsony no andehanantsika, tsy ilaina makany intsony, lalàna nanameloka ny tendrombohitra sinay, fa ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay atontsika noho ny amin'ny Kristy Jesosy kosa de seza fiandrianan'ny fahasoavana zay ahitanao fahasoavana sy fanampiana amin'ny andro mahory. Ry havana, tsarovy ary fa rehefa voasoratra ny an-danitra ny anaranao, lahay matoa voasoratra ny an-danitra ho ny anarana 2:20, de misokatra ho anao ny lanitra, mivomy danadana ho anao ny lanitra. Jesosy tompony efa mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ho ny 2:20, ary noho izany aza mandeha naizanaiza intsony, mino fotsiny ihany ianao, fa tsy ny taratasy hoetin'ny olona tsisy ary, tsy zany no ilain'Andriamanitra, fa ianao mahatsiaro tena hoe naizanaizaho dia hitan'ilay Andriamanitra raiko, mahafantatra ny mahaviko rehetra, efa mbeo aminy aho. Tendrombohitra zio no andehanako ankehitriny, fa tsy ny tendrombohitra sinay intsony. Famondram-po no anatonako an'Andriamanitra ankehitriny, fa tsy ny fahamarinako intsony. Tsy izaho fa noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Ary noho izany ho izy de tsarovy ianareo efa ho tendrombohitra ziona. Inona ndray ary ny mahatonga anao hidina eo am'izao tontolo zao? Efa ny tendrombohitra zony ianao ko naninona nde hidina any amin'ny renirano kidrona indray? Tsarovy efa tonga zanak'Andriamanitra ianao, voasoratra ny an-danitra ny anaranao, fantatr'Andriamanitra ny anaranao. Raha vao miantso anao de eo izy, raha vao mitady azy ianao de nity aho izy. Izany ny fifalintsika. Ny tendrombohitra sinay mahafeny tahotra, fa ny tendrombohitra ziona de lay Jerosalema any an-danitra misy an'i Kristy Jesosy, mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ho ny 2:20, efa nanadeonao tamin'ny rafa mafazana tsara lavitra noho ny any Abela. Izany no toerana efa azonao ankehitriny. Raha mino ianao de aza misalasala, fa izany ny fahamarinana ambarany tenin'Andriamanitra eto. Misy koa anefa fahamarinana anankiray de izao, manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 de ambarany eo ny hoe mampidi-doza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Ary zao ny teniny hoe tandremo mba tsy ho lavonareo lay miteny. Mampidi-doza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Ambarany eo hoe niodina anie ny Israely, tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra izy, tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy, ary de hitantsika fantatsika ny tantara fa noho ny fiodinany Israely dia naringa an'Andriamanitra tany anefitra izy, na dia navoaka avy tany amin'ny tany Egipta azy. Tandremo ary tamin'ny andron'ny Mosesy dia i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa amin'ny androntsika ankehitriny efa naniraka ny zanany hiteny tamintsika Andriamanitra. Ary noho izany tam'izao andro farany zao no nampitenenany tamintsika ny zanany, ary ny zanany nanangana fanjakana tsy azo ampihororoina. Zany moa no ambarany eto, satria mandray fanjakana tsy azo ampihororoina isika, dia aoka isika hana fahasoavana hoentsika manao zay fanompona sitrak'Andriamanitra. Izany hoe isika tsy mitovy velively am'ireo zanak'Israely navotana avy tany amin'ny tany Egipta. Fa ny zanak'Israely navotana avy tany amin'ny tany Egipta naringana izy noho tsy fankatoavan-dalàna,
ary tsy afaka namonjy ny tenany noho izany izy, fa isika kosa am'izao tsika miteny zao, ny fanjakana tsy azo ampiororoina zay fanjakan'i Kristy Jesosy ao anatin'izany fanjakana izany misy atsika, ka na iza no ampiorooro antsika de tsy atahotra isika satria mpandresy ilay mpanjaka atsika. Zao manko nolazainy hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Mateo 5:20. Ary zany Kristy manana ny fahefana sy ny fanjakana tsy azo ampiororoina izany no tandrematsika ny teniny, izany no eketsika ny teniny, izany no atonga atsika hijoro amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ary izany no tompoitsika. Aoka isika hanana fahasoavana hoentitsika manao asa fanimpona sitrak'Andriamanitra. Ny asa fanimpona sitrak'Andriamanitra ve? Ny asa ao amin'ny fanjakany Kristy, lay fanjakana tsy azo ampiororoina. Ary eto tsika de tsy maintsy manava tena na tiana na tsy tiana, satria ny antsika de ny fanjakany Kristy ny mpanjaka atsika. Ka na iza manohitra ny tenin'ny Kristy de tsy ho eketsika ny teniny, fa lay Kristy mpanjaka antsika ihany, io ihany mankatoavitsika. Ary deo fahadisoana ve ny manamafy ny mahampanjaka ny Madagasikara ny Kristy? Efa nilazaiko teto fa tamin'ny taona 1990 no nananganana ny Kristy ho mpanjaka ny Madagasikara, ka nanaovana tempolo teo anilan'ny lapan'ny mpanjaka teny manjaka miadana. Everiko fa tsy fahadisoana ny mamerina izany ry havana, mba hatserovan'ny malagasy rehetra, indrindra isika kristianina, fa misy mpanjaka ny mpanjaka manjaka eto amin'ny firenena, ary asandratsika ho mpanjaka ny firenena. Na anaiky zany olona na tsy anaiky zany olona. Ny antony satria tsy nitendrombohitra sy naintsony atsika, fa nitendrombohitra Andriamanitra any an-danitra ao amin'ny seza fiendrahan'Andriamanitra, ary Kristy ny mpanjaka eo. Izany Kristy izany nefa nidina teto am'izao tontolo zao, ka naniraka ny mpianany hoe mandehana toroio zany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany zany, ary zany no arangarangantsika tsy maintsy manjaka Kristy. Saingy zao nefa ny azy, ny olona miditra ao amin'ny fanjakany tsy tereny akory. Manjaka izy, mpanjaka izy, fa safidinao ny anaiky anjakany na tsia, saingy ny marina de zao, zay tsy manaiky anjakany Kristy ao amin'le fanjakana tsy azo ampiororoina, dia mandà ny fahasoavan'Andriamanitra izy, ary ny fandavana ny fahasoavan'Andriamanitra dia hampididoza azy amin'ny andro farany, satria zay rehetra nandà ao iny Tompo alaovika vono eto anatrehako, ary ho izy hoe ary manivelana izy any misy ny fitomanina sy ny fikitroanivy. Ry havana, reo ndray ary ny fahamarinana ny tsoatsika tamin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ny aona amin'ny Tompo no tanjon'ny olon'ny finoana, ary noho izany tsy mahazo miraviravy tanana isika na toinina fizantoetra, ary miaina amin'ny fahamasinana, manalavitra ny fijangajangana, manalavitra ny fomba an'izao tontolo zao. Inona no antony? Fahamarinana faharoa, efa eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ny an-danitra isika raha mino, satria voasoratra ny anarantsika, ary raha vao miantso isika de eo izy, tsy tendrombohitra sy nay, fa tendrombohitra izy io na tendrombohitra ny fahasoavana ao amin'ilay misy an'i Kristy, nanaovana ny fanekena vaovao. Eo ianao, ka naiza misy anao, azonao atao ny miresaka amin'Andriamanitra rainao, ny miresaka amin'ilay Jesosy mpanalala amin'ny fanekena tsara lavitra, naiza toerana misy anao. Tsy voatery mandeha miazakazaka makary intsony ianao, fa naiza no iangonandrona telo amin'ny anarako eo fovoany aho iny Tompo. Ny fahatelo sady farany de zao, mitandrema fa mampididoza ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy niditra tany amin'ny tany Kanana ny Israely niodina tamin'ny tenin'Andriamanitra, efa tonga ny Tompo ny teniny tamintsika, ary noho izany aza ilozana miodina ny teniny, ankatoaviny ny teniny, fa fanjakana tsy azo ampiororoina ny fanjakany Kristy ntsika, ary izany no anompotsika amin'ny fanompoana sitrak'Andriamanitra. Engany ry havana, ka isika rehetra zay nandre zao tenin'Andriamanitra izao, dia hiaino izany teny zany tana hoe
hitandrina aho, hitandrina aho mba tsy ho lavina ndray andro any, hitandrina aho mba ho isan'izay mankatoa, fa sambatra ianao zay miaino sy mankatoa, fa Andriamanitra zay rainao efa niantso anao de ampitoetranao mandrak'izay ao amin'ny fanjakana. Ho azy eny voninahitra fa ho aminao kosa ny hery hoentinao manompo ilay Andriamanitra zay niantso anao amin'ny fahasoavany handovan'ny fiainana mandrak'izay. Hebreo 12:20 ka hatramin'ny 7:20 ivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotranao indray zahay no ny teny menao anay androany, teny mampahatsiaro anay ny tena fitiavanao anay, fa fiainana mandrak'izay ny fionana aminao zany no maninao anay. Tsy mila makany amin'ny tendrombohitrinay zay andany volana anao zao tsia koa, fa efa eo anilanay mandrakariva ianao, na de to tany zay de fa ny an-danitra ny anaranay, ary ianao manerana izao rehetra zao de mahita anay amin'ny toana rehetra. Arovo zay raha io mba tsy verin-dalana sanatria, na anao tsy rambona izany fahasoavana izany, fa hihaino ny teninao, satria mampidodozany iny tsy fankataovana ny teninao hoe raha io ampio zahay aho tia sy ankatoa ny teninao amin'ny fotoana rehetra, ambara-pahatonga ny fotoana ionanay aminao, amin'ny anaranao no anaovana izany. Vavaka izany Jesosy tomponay eo. Amen.